Vaovao hafa tanteraka kosa indray nitokanana ny maraina teo tesena lakely ny shop RTL vaovao ho fanomezana fahafapony mpanjifa ny tena antony izany. Madagasikara tanindrazako RTL tambazotrako tsy natao hosoratra mitoetra na teny mandalo fotsiny izay filamatry ny orinasa izay ory zareo avy amin'ny RTL fa tena miainga anatin'ny fofeny fitiavana ireo mpanjifa. Fifandraisana matotra eo amin'ny mpanjifa ny tanjon'ny orinasa. Notokanana io maraina io tetsy Analakely ary ny shop RTL vaovao mba hanakekezana ny mpanjifa hatrany. Zavatra atao androany moa zany araka ny hitanareo dia fanokanana n'ity shop vaovao ity izay natokana ho an'ny mpanjifa. Voalohany indrindra rariny raha omena zavatra tsara ohatrao ny mpanjifa satria no izy daholo ny anton'izao rehetrarehetra izao. Arak'ilay voalazako teo ihany dia fanakekezana bebe kokoa ny client satria tsika eto ampovoan-tanàna zany dia eto ny centre eto daholo ny client rehetrarehetra. Ny aton'ity shop ity dia manao ny zavatra rehetrarehetra. Izany hoe izay zavatra rehetrarehetra ho alehan'ny client ato zany dia hita ato avokoa na telefona na service. Nandritra ity andro voalohany amin'ny fisokafan'ny shop RTL eto Analakely ity dia nahazo fanomezana avokoa ireo izay nampiasa RTL Money teto ary nahazo fihenam-bidy avokoa ireo izay mividy finday. Ity no shop RTL fahasivy misokafana teto Andrenivohitra mba hanomezana vahafahapo.